Iroso amin'ny fivoriam-be rahampitso ireo cadre ao anatin'ny foko zavosoro manerana ny Madagasikara. Fijerena ny mahasony faritra misy azy ireo ny tena tanjony ity fivoriana ity, eo ihany koa anefa ny famitram-pihavanana manoloana ny disadisa izay nisy teo anivon'izany faritra izany teo aloha. Raha tsika ty tato vaovao ty. Amin'izao fotoana izao zany dia manomana fionam-be cadre zavosoro tsara sitrapo ny foko zavosoro zany anomana fionam-be zay ho tanterahana am'le 2 décembre ho avy zao, izay anasana an'le cadre zavosoro rehetrarehetra tsisaka lavaka na eto Antananarivo na amin'ny faritany mba ho tonga ao Tangainono zany commune rurale ao Farafangana atao le fionam-be. Ny tanjona moa zany dia anamafisana ary ametrahana le firaisakina an'le zavosoro. Zay zany no tanjona dia anao fivoriam-be. Betsaka moa le zava-nitranga, eo ihany koa lafin'ny fandriam-pahalemana izay tsy maintsy ho jerena koa le fandaminana le fandriam-pahalemana, eo le lafin'ny fampandrosoana ary ametrahana le firaisakina an'le zavosoro zany. Izay zany le antsoava atao amin'ireo zavosoro mba samy ho tonga anatrika le fionam-be io zay atao amin'le 2 décembre ho avy zao ao Tangainono.